Lafim-baovao mahakasika ny fahasalamana kosa indray no tanterahana ny alahady tolakandro teo ny fivoriana isan-taona fanaondrelo olona avy eo anivon'ny FJKM Ambonilo Jerosalemako anaovana dinikasa fampandrosoana ny fiangonana na ihany koa anaovana dinika entina miasa ho an'ny trano fitsaboana eo anivon'ny Toby Getsemane any Mahitsy no nanaovana ity ezaka lehibe ity tao anatin'izany fotoana izany ihany koa zany no nanaronterahana ny fiadiana fototra ilay trano lehibe Toby Getsemane eny Mahitsy eny. Takopavao. No tanterahana ny alahady tolakandro teo ny fivorian'ireo olona eo anivon'ny FJKM Ambonilo Jerosalemako. Araka nambaran'ny tompon'andraikitra dia indroa isa-taona izy ireo no manatanteraka fivoriana toy izao mba ahafahana mifampivavaka sy fampizara entina mampandroso ny fiangonana eny an-toerana. Ny fikambanan'ny olona ao amin'ny fiangonana moa zany FJKM Ambonilo Jerosalemako dia taona vitsivitsy zay napakevitra zany hoe mba iona indroa isan-taona anao fiaraha-mivavaka dia miara-misakafo ihany koa manao sakafo agape dia zay zany no nitanterahana teto amin'ny tranonay moa zany isaoran'Andriamanitra satria zahay no akaiky ny fiangonana Ambonilo Jerosalemako eto atao hoe amin'ny dikany fonohevitra any zany hoe akaiky vilany fenoarina dia zay niaraka ny sakafo teto zahay nifampahery teto zara ny ten'Andriamanitra teto ny mpanompony niara-nivavaka dia nafinaritra fionan'ny mpianakavy ny finoana zay nitanterahana teto. Ho azy ireo dia miaraka trano io Ramatoa Rasolo Arjao Perla ny mahasoa sy ny mahafinaritra ka dia nisy ny fiarahana ny sakafo izay nitanterahan'izy ireo teny an-toerana ihany. Tamin'ny farany herinandro teo ny niadiana fototra ny trano izay natao handraisana tanana sy fitsaboana ireo izay marary ka tonga mitsabo-tena eny amin'ny Toby Getsemane ny Tambomena Mahitsy. Ity toby ity izay ao anatin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana eo anivon'ny fiangonana FJKM. Raha araka ny fantatra teny an-toerana dia ny sampana fifoazana amin'ny FJKM Ambonilo Jerosalemako no iantoka manontolo ny famitana ity toby-pitsaboana ity. Ho fanatanterana izany asa goavana izany dia niara-nirohitra teny an-toerana ireo zanaky ny fifoazana avy eo amin'ity fiangonana ity izay notarian'ny mpitandrina Randriana Arsoa Aja Celestin. Fantatra ihany koa fa voromaro ihany koa repino sy mponina teny an-toerana izay notron'ireo ray aman-dreny mpiany Toby ny fanometanana teny an-toerana teny. Vinavinaina ho vita haingana ity trano ity mba ahafahan'ny be sy ny maro misitraka izany fitsaboana izany. No mariny tompon'andraikitra koa fa hisokatra ho an'ny be sy ny maro ity toerana ity ary tsy hanavahana ny tokom-pivavahana. Nanentana ihany koa anefa ireo tompon'andraikitra teny an-toerana mba hifanometanana sy hifanampy amin'izy ireo ny fiangonana rehetra.